am'izao fotoa zao azoko ambara fa misy mozea zany a 12 eto Madagasikara manara-penitra eo amin'ny lafiny fikojakojana sy fitahirizana ny vakoka ao aminy zany. Eo amin'le fananganana mozea zany no hoe azoko tenenina de zao hoe misy fepetra maro zany ara-panjakana zay tsy maintsy arahana zany fa tsy zay rery nefany fa zay zany ohatrany hoe cadre fotsiny fa ny zava-dehibe amin'le fananganana mozea de zao voalohany indrindra aloha dia misy ny trano ananganana mozea zany de tsy maintsy manara-penitra am'ireo le tao-trano zay mandray olona zany mandray mpitsidika. Faharoa manarakaraka zany rehefa anangana mozea moa de tsy maintsy manana ireo vakoka ao anatiny tsy rehefa anangana mozea anao vao andeha hitady vakoka fa ny vakoka zany no mibaiko ny fananganana ny mozea. Manaraka zany tsy maintsy manana olona efa maty aminy ianao hiasa ao le mozea. Tsy maintsy manana fitaovana ianao hoentinao manangana ohatra ny fampiratiana sy ary tsy maintsy manana vola ianao enti-manana an'ilay fitantanana an'ilay mozea sy ny fanaovana ny asa rehetrarehetra ao anatiny. Rehefa manatona anay zany ny olona ohatra hoe ataoko hoe olona tsy miankina, olona tsotra sisa de resahanay zay de tena misy mihemitra satria hoe ve sarotra be manangana mozea heverinay fa hoe manana efitrano 20 metatra toradroa de mametraka sary de mametraka vitrine de misy zavatra ao anatiny de zay no atao mozea. Tsy zay ny mozea, tsy zay ny mozea fa tena rafitra scientifique sy rafitra teknika ny mozea ka tsy maintsy hajaina. Ary rehefa manaja zay zany de ahitana tena voka-tsoa